Niona tetsy amin'ny hôtel Panorama androandry ny avy eo anivon'ny Duran-Wash ny mpiara-miombonantoka rehetra aminy teboka maro noho ny anatin'ny fotoana isan'izany ny fanatsarana ny fomba fiasa. Lovra Manatsono mitatitra ny andindini-baovao misarana Kristina Kodramanga. Nitanterahany maraina io tetsy amin'ny hôtel Panorama ny fivorimben'ny vondrona Duran-Wash sy ireo mpiara-miombonantoka aminy. Fotoana nahafana nandinika sy namakafaka ny dingana tokony tanterahana ny mety ho fanovana atao amin'ny drafitrasa napetraka, ny fankatoavana ny dingana fametrahana ny vinany hivondrona ihany koa. Isan'ny noresahan'ny tompona andraikitra taminay nandritra ny fotoana ohatra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny rano madio izay tafiditra ao anatin'ny andraikitra sahan'ny Duran-Wash. Ny zoma ho avy izao fa 12 ny volana martsa dia isy dia be zany ho ataon'ny mpisehatra rehetra atao amin'ny sehatry ny rano fisotro madio fahadiovana sy fidiovana miainga eny amin'ny ministera ny rano Ambohijatovo mandalo eny Andohana Analakely dia ho faranantsika eo anoloana ny hôtel de ville. Dia eo amin'ny hôtel de ville rehefa avy eo isy hetsika lehibe ho atao eo ary ao anatin'izay dia misy fanentanana ho ataon'ireo mpanakantsika zany izay fatadaza ho hitantsika amin'izay fotoana izay. Fa ankoatr'izay dia ho atao amin'ny fotoana io ihany koa ny fanentanana momba ilay hetsika iraisam-pirenena antsoina hoe ny toko fitaka fa ny atao no hita. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa i Madagasikara ny firenena voalohany nahavita nametraka ny rantsana Duran-Wash any amin'ireo faritra 12. Na dia tsy tody kosa ary ny tanjona napetraka amin'ny 2024 dia nampiseho ny fahavononana natanteraka hatramin'ny farany ny tetikasa sahany ny Duran-Wash. Nanamarika ity fotoana ity ny fampiratina ny arahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka ny Duran-Wash.